Ampifaliana mandrakariva trano ny arabananao tonga soma tsara indray eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy manaraka ny fampianarana fahafolo fampianarana soratra masina fahafolo izay anarantsika an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly antsika androany dia ampatsiahiviko izany fa isaky ny farany volana eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy dia atao tombana ireo fampianarana momba ny vehivavy rehetra ny anarana nandritra ny volana ka amin'ity volana janoary ity zany dia misy vehivavy valo be zao no ny anarantsika tamin'ity volana ity reto nataoko somary miloko volomparasy reto zany ny anaran'ireo vehivavy ireo efa ny anarantsika tamin'ny heriny tamin'ny anarantsika ny momba ny vady aman-janaka lota ny antsipiriany momba ny ity tetiarana ity manasa anao hiverina hijery an'izany raha ohatra ka mbola tsy nahita ka mahaliana anao le tetiarana fa ny anehoako an'ity androany zany dia ny anehoako sy mba hamintina antsika hoe iza daholo moa ireo vehivavy anankivalo valo be zao ny vehivavy ny anarantsika nandritra nyity volana janoary ity ka raha mbola te handray anjara anao dia mbola manana 5 andro be zao hatramin'ny zoma 1 ambin'ny 30 ny volana janoary soraty amin'ny commentaire any amin'le misy an'ilay fifaninanana izay rehetra fantatrao momba ny reto vehivavy anankivalo reto izay efa ny anarantsika teto amin'ny pejy tsirairay nandritra nyity volana janoary ity fa afaka mijery koa anao amin'ny baiboly na izay fahalalana hafa fantatra anao ankoatran'ilay voalaza teto amin'ny fampianarana izany hoe tsy mamerina fotsiny izay nolazaiko izany ny tanjona fa ampitomboantsika misimisy kokoa ny fahalalantsika momba ny reto vehivavy ao amin'ny baiboly reto dia asio numéro tsirairay dia izay mahita valiny maro indrindra sady marina dia omena fanomezana 5,000 ariary amin'ny zoma fa 1 ambin'ny 30 ny volana janoary zao amin'ny 12 alina amin'ny orany a Madagasikara io moa zany sady karazana famporisiana no mba solon'ny internet lanintsika koa zany rehefa telecharge na rehefa mianatra an'ilay soratra masina eto atsika reto zany izy anankivalo izay ny anarantsika tamin'ity volana janoary ity voalohany ilay vehivavy ny foronon'Andriamanitra voalohany niaraka tamin'ny Adama dia i Eva ny faharoa sy fahatelo i Ada sy i Zila samy vadin'i Lameka taranaka Kaina dia ny vehivavy ny anarantsika manaraka tamin'ny heriny teo dia ny vady aman-janaka Lota zany hoe 3 vavy be zao zany no niaraka ny anarantsika tao amin'ny Genesisy 20 mitantara ny vady aman-janaka Lota zany hoe ny vadiny Lota sy ny zanany 2 vavy samy tsisy voatonona anarana moa izy ireo amin'ny baiboly izay no mahatonga anazy ataontsika hoe vady aman-janaka Lota fotsiny enina zay dia ny vehivavy fahafito ianarantsika androany dia i Hagara. I Hagara dia iray amin'ireo vadin'i Abrahama fa ny vehivavy fahavalo farany zany ilay bonusy ny anarantsika tamin'ny volana desambra tany i Tamara ilay zanaka vavin'i Davida izay naolany anadany efa vitantsika ilay fampianarana fa tsy tafiditra tanatin'ny tombana tamin'ny volana desambra izy dia atambatra antsika mitombana amin'ity volana janvier ity ka manasa anao zany handray anjara fa mbola tsy tara anao raha ohatra ka te hahazo an'ilay fanomezana 5,000 ariary avy aiza ry Agara ilay anarantsika araka ity tetiarana ity zany dia iray amin'ireo vadin'i Abrahama i Agara mbola tsy Abrahama izy tamin'ny Genesisy 9:10 izay mitantara ny Agara fa mbola Abrahama zany hoe mbola tsy ilay nanao fanekena tamin'Andriamanitra fa tsy hoe andeha hianarana koa hoe Abrahama rainy mino ara nampirafy dia andao koa tsika lehilahy hampirafy tsy izay tompoko ny lesona tiana ampitaina fa i Agara moa dia isan'ireo vehivavy tena hoe tantaraina amin'ny endrika miiba indrindra ao amin'ny baiboly nefa dia
tena vehivavy manana ny maha izy azy ary matoa voasoratra ao amin'ny soratra masina, voasoratra ao amin'ny baiboly ny tantarany de nataontsika hianarana ny momba an'Andriamanitra ary indrindrandrindra hianarantsika ny vehivavy hoe inona ny lesona azo tsoahana amin'ny maha-vehivavy kristianina nefa amin'ny maha-vehivavy en général koa satria i Agara zany no vehivavy voalohany voasoratra fa nisitaka ny tokantranony. I Agara no vehivavy voalohany voasoratra sy voatantara fa nisitaka ny tokantranony ary isan'ny mbola zony vehivavy mipetraka mandrakandroany ny afaka misitaka kely ny tokantranony izy rehefa ilaina izany ka izay no isan'ny resahantsika androany. Tsy hoe sanatria handeha mpianatra ny vehivavy hisitaka ny tokantranony fa ahoana ny fomba ampiasana an'izany hoe misitaka ny tokantrano zany amin'ny fomba araka ny sitrapon'Andriamanitra. Be dia be moa ny fiangonana kristianina malagasy izay azo kilasiana ilay hoe conservateur sy patriarkaly, mametraka lalàna didiko fe lehibe izay tena mamatotra ny vehivavy resahana foana hoe tsy eken'ny fiangonana kristianina ny fisaraha-panambadiana ary ny zava-misy any Madagasikara sy amin'ny tontolo patriarkaly maro matoa ny vehivavy mieritreritra ny hisara-bady. Tsy ampitahaiko amin'ny feminista aty andrefana mihitsy ny antony mahatonga ny vehivavy any amin'ny tontolo patriarkaly misara-bady de tena hoe tena efa tsy zaka tsony ohatran'ny nahazo any Agara ny zavatra iainany ao an-tokantrano fa vitsy ihany izany vehivavy nitezaina tao anatina tontolo patriarkaly zany no hoe handeha handray fanapahan-kevitra noho ny fitiavan-tenany fotsiny hoe handeha hisara-bady na handao ny tokantranony. Ka izay zany no isan'ny andeha ho azavaintsika tsara eto. Betsaka ho araka ny lazaiko teo ny fiangonana kristianina manao valo-braingina fotsiny sy manao mibaribary, manao lalàna fitsipika mifehy anazy hoe ny maha izy azy anay de tsy manaiky ny fisaraha-panambadiana rehefa misara-bady ianao de mionganaongana tsy ho mpandray tsy ho isan'ny kristianina ao amin'ny fiangonana fa tsy jerena hoe inona moa le antony ary matetika ny tena victime sy tena terena foana hibebaka sy toraham-bato efa nisy hatramin'izay ao amin'ny voasoratra amin'ny tantara maro ao amin'ny baiboly ary mbola misy amin'ny tontolo patriarkaly iainantsika mandraka-ankehitriny fa rehefa misy ny olana ao anatin'ny tokantrano de ny vehivavy ihany no toraham-bato. Rehefa misy ny fisaraha-panambadiana de ny vehivavy ihany no omena tsiny fa tsy misy mihitsy mba mijery hoe inona moa ny zavatra niainan'io vehivavy tao anatin'ny tokantranony tao ka mahatonga azy tonga any amin'ny fanapahan-kevitra hoe tsy zakako tsony de aleoko mandeha. Ary isan'ny tena sarotra moa ty fampianarana izay entiko androany ty izay raisintsika avy amin'ny tantarany Agara araka ny efa namafisiko tsara teo tsy mandrisika ny vehivavy hisara-bady mihitsy ny tanjona eto ary efa namafisin'i Jesosy fa tsy sitrak'Andriamanitra ny fisaraha-panambadiana nefa noho ny hamafy ny fon'ny olombelona indrindrandrindra ny hamafy ny fon'ny lehilahy na de tsy tsindriany baiboly tahaka an'izany aza de navelan'i Mosesy ihany hanao taratasy fisaoram-bady ny lehilahy tamin'ny tontolon'ny Jiosy fa izay efa farabe efa taty am'zo ny vehivavy zay vao nanan-jo mahazo mangataka misara-bady ny vehivavy fa taloha zany de ny lehilahy foana no manapa-kevitra hoe te haka vady izy de tsy maintsy manaiky ilay vehivavy te hisaraka izy de tsy maintsy mandeha ilay vehivavy fa efa taty aoriana rehefa nisy ilay atao hoe resaka zo. Ty resaka zo ty koa moa de zavatra iomezana fotsiny amin'ny tany
be kolokolo tahaka antsika any Madagasikara fa de hoe mipetraka fotsiny hoe mba efa manana fahafahana zany ny vehivavy afaka mangataka divorce afaka misitaka ny tokantranony rehefa tena tsy zakany intsony ny zavatra iainany ao nefa na de misy ara zany de mbola voatora-bato tena hoe mahazo tsiny foana eo amin'ny fiarahamonina zany vehivavy misitraka ny zony afaka misitaka ny tokantranony zany. Samy teny an'izany satria zavatra tena isan'ny niainako zany. Tsy hoe mampianatra eto de manao moraly be de manamoramora zavatra iainantsika vehivavy. Tsia tompoko. Inoko marimarina kokoa fa ny antony nampandalovan'Andriamanitra naka zavatra sarotra tena tsy nieritreretin'ny saiko mihitsy ny hoe ekeko niaritra n'izany tao anatin'ny tokantranoko de ny mba azahoako ahafahako mipetraka tsara mihitsy ny amin'ny toerantsika vehivavy indrindra malagasy ary indrindra ny ahafahako miteny eto de tsy hoe sanatria hanome tsiny na tsy mahazo ny zavatra iainantsika fa tena ny ainako tompoko ary ny fampianarana zay ataontsika androany de tena niadivako varotra mafy tamin'ny fanahy masina mihitsiny zay moa no isan'ny somary taraiky ny publication-ntsika androany zany satria tena fanitsiana fampianarana ny heverin'ny kristianina fa ara-tsoratra masina hatramin'izay ny fampianarana zay atolotra ho fampaherezana antsika vehivavy sy ho fanazavana ny saintsika kristianina rehetra momba ny fisitahana ny tokantrano amin'izao fampianarana ataontsika lesona ianarantsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny tantarany Agara izao. Ny tantarany Agara de voasoratra ao amin'ny Genesis 6:12. Averimberiko foana sy asaiko foana ianareo izay mpanaraka ny fampianarana eto amin'ny pejy mba hamaky amin'ny antsipiriany ilay toko izay anarantsika eto amin'ny pejy satria hitako hoe raha ohatra anaka zany ianareo za de tena nanana fahazaran-dratsy mihitsy taloha tena nanao ezaka lehibe zay vao mba tena hoe mihaino tsara rehefa vakiana reny tenin'Andriamanitra reny any am-piangonana na amin'ny fampianarana na aiza na aiza fa ohatra ny mahazatra antsika zany hoe rehefa vakiana ny tenin'Andriamanitra de tena tsy mifantoka zany antsika mihaino an'le izy fa ohatra ny hoe mitsangana moa amin'izay fiangonana zatra mitsangana rehefa mamaky tenin'Andriamanitra de mipetraka ihany ho an'izay zatra mipetraka fa tsy tena mifantoka loatra zany antsika rehefa le miaraka mamaky ny tenin'Andriamanitra iny. De ny fampianarana zay ataontsika eto koa matetika tantara lava be. Ny Genesis 6:12 manontolo zao ilay tantarany Agara zay anarantsika androany de misy andininy 9:10 mba fohifohy ihany moa zany izy ity fa za manokana de manapa-kevitra hoe tsy mamaky anazy eto amin'ny pejy fa mampirisika anao hatrany an-trano hoe vakio amin'ny atsipiriany izy rehefa avy mihaino ny fampianarana eto anao de ho azonao misimisy kokoa ny tena detainy tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay tantara. Fa miezaka zany mamintina foana. Ny tantarany Agara araka ny voasoratra ao amin'ny Genesis 6:12 de isan'ny mpanompony Sara zany izy. I Abrahama nanambady an'i Sara. Raha vakitsika any amin'ny andininy manomboka any amin'ny 2:10 any de mbola Abrahama tsy nanao fanekena tamin'Andriamanitra mihitsy aloha raha tsy any amin'ny andininy 7:10 any amin'ny Genesis 7:10 20 taona Abrahama zay vao niseho taminy Andriamanitra nanao fanekena taminy. Talohan'io efa nianarantsika tamin'ny heriny fa tsy nidirantsika en détail loatra efa niady varotra tamin'Andriamanitra i Abrahama mba tsy handorany an'i Sodoma sy Gomora zay nisy an'ilay zanaka rahalany an'i Lota zany fa mbola tsy nanao fanekena taminy Andriamanitra. Amin'ny Genesis 7:12 manaraka an'izao tantarany Agara zao zany zay vao nanao fanekena voalohany tamin'ny Abrahama i Andriamanitra de 7:20 taona Abrahama vao niforana
natao didim-potra ozy malagasy niaraka tamin'ny zanany Ismaela. De any amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo zay vao teraka Isaka, zany hoe ny ny fandaharan'ny baiboly ny tantaran'ny Agara zany eto, zay no mahatonga antsika mianatra ny Agara aloha, zay vao miditra amin'ny Sara de mbola tsy lay Abrahama rain'ny Mino nanao fanekena tamin'Andriamanitra i Abrahama eto amin'ity tantara ty, fa mbola ilay Abrahama manambady an'i Sarai. Mpivady zany i Abrahama sy Sarai. De raha mamaky any amin'ny andininy manomboka amin'ny faharoa ambin'ny folo ao amin'ny Genesisy ianao de nahita fa efa ela be zareo no nivady ary niaraka tamin'ny rainy aloha izy nandeha nifindra tany amin'ny oran'ny Kaldeana any amin'ny Ancien Proche-Orient na tontolo atsinanana tranainy zany no nisy andry Abrahama taloha. Tena zava-nisy io fa tsy angano ohatran'ny tantaran'ny Adama sy Eva tany amin'ny Sahedena zay avy amin'ny angano Babiloniana fotsiny, araka ny efa nianarantsika tamin'ny voalohany, tamin'ny fampianarana voalohany tamin'ity volana janvier ty zany hoe tena mbola zay moa no mahatonga ny Palestiniana sy ny Israelita sy ry zareo any amin'ny Ancien Orient mbola miady an'io tany Kanana io mandraky androany miady an'ny tanin'ny Israely io any Gaza sy ny bomba mandraka ankehitriny voapirofo zany fa tena zava-nisy io Abrahama de nanambady an'i Sara zany izy tany amin'ny fahatandroany, efa nianarantsika tamin'ny heriny ary mbola ianarantsika amin'ny fampianarana voalohany momba ny Sara fa idirantsika amin'ny antsipiriany momba ny Abrahama sy Sara amin'ny fampianarana amin'ny heriny androany. Fa ny antony tsy maintsy itenenako anazy de satria i Agara lay ianarantsika androany de mpanompon'ny Sara. Zany hoe tamin'ny fotoana mbola tanora zany Abrahama sy Sara mpivady indroa ry zareo no niala tamin'ny tany zay nisy any zareo satria misy mosary tany. Mbola misy zany mandraka ankehitriny rehefa tsy mahavelona tsony ny ekônomia any Madagasikara de misy ny malagasy mandeha mifindra monina mandeha mila ravinahitra ivelan'ny Madagasikara. De ohatran'izay koa zany Abrahama sy Sara efa indroa koa ry zareo tao anatiny efa enimpolo taona maherin'ny fanambadiana zany ry zareo eto, efa indroa ry zareo nifindra monina tany Ezipta rehefa maina ny tany karakaina kere ohatran'ny androy de zay no mahatonga anay tandroy reto be de be mandeha mifindra monina any Majunga any. Eran'ny Madagasikara de feno tandroy miparitaka mifindra monina satria kere ny tany misy anay any atsimo Ambovombe any. De ohatrohatran'izay zany ny zava-nisy teto rehefa kere zany ny tany amin'ny toerana nisy an'i Abrahama de nandeha nila ravinahitra tany Ezipta indroa be zao Abrahama. De tamin'ny fotoana nandehanany tany Ezipta de nifandray tamin'ny Farao sy ny mpitondra tany Ezipta zany izy de nisy anankiray tamin'ireo olona tany Ezipta reo zany nanolotra fisaorana ny Abrahama de fanao tamin'izany fotoana zany fa tsy mety tsy ekeny lalàna tsony amin'ny andro iainantsika ankehitriny ny manolotra vehivavy ohatran'ny hoe atao mpanompony reto vahiny. Ry Abrahama zany ny vahiny tany Ezipta de ho arahantsika amin'ny hery no any andinindininy tantara zany fa tamin'ny iray tamin'ny diany zareo tany Ezipta zany no nanomezany reto mpitondra Ezipsianina reto an'i Hagara ho mpanompon'ny Sara ho fisaorana ny Abrahama de niaraka tamin'ny zareo foana am'izay zany ty vehivavy Ezipsianina. Ezipta moa zany ao anatin'ny kontinantany Afrika izy fa raha antsika malagasy de tsy mieritreritra ny Ezipsianina ho Afrikanina ary ny Afrika koa moa zany amin'ny filazana anazy en général zany lay faritry Maghreb le Afrika avaratra le tanànan'ny Arabo reny hoy zay antsika malagasy tsy considerentsika Afrikanina loatra fa zany hoe Arabo zany ry Abrahama sy ry Ezipsianina reto. Sy ry Sara zany Ezipsianina izy hatramin'ity fotoana ty de mpanompon'ny Sarai avy tany Ezipta zany
i Hagara araka ny voalaza ao amin'ny Genesisy toko fahaenina ambin'ny folo. Fanao tamin'izany fotoana zany hoa ary misy teôlôjiana maro moa manapirofo hoe isan'ny zanaka mpanjaka Ezipsiana zany ity Hagara ity, tsy le hoe andevo de hoe le andevo tsy manam-pahalalana le ohatran'ny tamin'ny zanak'Israely andevo tany Ezipta le niterena hiasa mafy sy ny tariny zany i Agara fa tena hoe vehivavy princesse Ezipsiana nanana ny naha izy azy izy fa natolotra ho mpanompon'ny Sara de niaraka tamin'ny Sara sy Abrahama foana zany izy tamin'ny androm-piainany zareo tamin'ny fotoana nandehanan'ny nifindrafindra fa avy tany Ezipta zany no nazahoany anazy ho mpanompon'ny Sara ka fanao tamin'izany koa lalàna tamin'ny tontolo atsinanana tranainy koa zany ny hoe ny mpanompo vehivavy de azo ataon'ilay tompony zany Sara zany no tompony Agara azo atao tamin'izany vaninandro zany hoe rehefa tsy miteraka ilay vehivavy na miteraka ohatra izy fa te hanana zanaka hafa koa avy amin'ny mpanompony de azo atao tamin'izany fotoana zany hoe asainy miaraka miray ara-nofo mihitsiny manambady ny vadiny zany ilay mpanompony de ny zaza teraka ao anatin'izany karazana hoe mpanompo teraka amin'ny vadiny tompony zany de tsy zanak'ilay mpanompo fa zanak'ilay tompony. Zany hoe i Agara zany ilay andevon'ny Sara satria tsy niteraka Sara de tsy hoe nangalatra ny vadiny tompony izy, tsy zay contexte zay no ijerenany i Agara fa tena mpanompo mahatoky an'i Sara izy matoa Sara tompony niangavy an'i Abrahama vadiny hoe manambadiana ilay mpanompoko anao satria efa azo lazaina hoe enimpolo taona na fitopolo taona ny fanambadiana zany i Abrahama sy Sara mbola tsy niteraka mihitsy ny Sara de efa menopause zany Sara amin'ity fotoana ity. Abrahama raha efa enina amby valopolo taona araka ny voasoratra ao amin'ny Genesisy toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahaenina amby folo no niangaviany Sara i Abrahama, i vadiny zany no niangaviany hoe miaraha mpanompo vaviko i Agara anao mba hanome zanaka ho ahy ianareo roa. Zay zany no contexte tamin'ity, tsy azo adika mihitsiny ary tsy azo anarana mihitsiny amin'ny vaninandro iainantsika ankehitriny efa nianarantsika fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany hoe vadinao lehilahy anankiray asaina manambady vehivavy hafa zany fa ity moa araka ny efa nilazaiko teo hoe hevitra ny Sara zany ity, mbola tsy nahazo an'ilay teny fikasana Sara teto hoe hananjanaka ny Isaka izy, any amin'ny toko fahavalo amby folo any vao manomboka nahazo an'izay teny fikasana zay Sara fa lôjika tsara amin'ny sainan'ny vehivavy, amin'ny saina maha-olombelona zany ary ara-dalàna tsara tamin'ny vaninandro niainany ilay zavatra nataon'ny Sara teto hoe satria za tsy miteraka za te hananjanaka de ny mpanompo vaviko de azoko atao tsara ny mampanambady anazy any vadiko mba azahoako taranaka ho ahy. Izay no version mahazatra hatramin'izay mahatonga ny tantaran'i Agara za manokana moa de mbola tsy naheno toriteny momba ny Agara mihitsy ny tany Madagasikara fa indray mandeha monja no mba nahenoko toriteny sy fampianarana momba ny Agara tsy tany Madagasikara koa io fa sendra namonjy fivoriana tany Malawi zay tamin'izay fotoana zay resaka zon'ny vehivavy sy zon'ny ankizy de ny filohan'ny fiangonana loterana tany Malawi tao amin'ny Loksamo zany no nitory an'io tenin'Andriamanitra io izy raha teo
spesialista amin'ny testameta taloha tamin'izay fotoana zay tena gaga be mihitsy zany nahita ny fanazavany an'le teksta hoe nalefa fotsiny zany Agara sy Ismaela aiza ny zon'ny ankizy sy ny vehivavy tamin'izay fotoana zay ny konteksta nitorinan'io tenin'Andriamanitra io fa tany Madagasikara de tena mbola tsy naheno mihitsy ny hoe tena tantaran'ny Agara no nentina nitory teny aloha fa tsy midika zany hoe de tena tsy misy mitory zany fa ny matetika indrindra antsika kristianina malagasy malaky mandray fotsiny anatin'ny tantara hoe iza no meloka sy diso de Sara no mena tsiny de tsy resahana mihitsy ny momba ny Agara fa androany atsika de tena hiresaka ny momba ny Agara. I Agara zany de tena vehivavy nanana ny naha izy azy izy. Tsy le hoe mpiasa trano tsinotsiniavitsika ohatran'ny mahazatra antsika any Madagasikara, fa ohatranay aty ivelany zao za tena tsy menatra mihitsiny fitadiavako vola hatramin'ny anarako taty ivelany hatrany a Norvège na n'aiza n'aiza de manadio tranon'olona no isan'ny fitadiavako vola de tsy asa na andevo mihitsiny io tamin'izany amin'ny konteksta aty ivelany. De ny konteksta ny Agara eto zany na de atao hoe mpanompo ny Sara de tsy hoe ilay vehivavy matetika moa amintsika any Madagasikara zany de ireo zazavavy tanora vehivavy tsy nanana moyen afaka nianatra na tsy nitohanan'ny ray aman-dreniny izy na izy mihitsy no tsy nazoto de tsy mahita asa hafa afaka hivelomana tsony izy de manao mpiasa trano matetika ny akamaroany de izay no matetika akatsika imaziny Agara. Fa i Agara andevon'ny Sara eto de tsy amin'izay konteksta zay mihitsy fa araka ny efa nazavaiko teo hoe olona manana ny maha izy azy Agara. Ary azo eritreretina hoe princesse tany Egypta izy no nomena ho mpanompon'ny Sara de tena mpanompo mahatoky tsara zany Agara sady manam-pahaizana tsara, manam-pahalalana tsara ary azo inoana fa tsara tarehy ohatran'ireo vehivavy Egyptianina maro tsara tarehy i Agara no natolotra ny Sara ho vadiny Abrahama hahazoany taranaka. Fa ao anatin'izany mipetrahantsika amin'ny toerany Agara. Marina hoe lalàna tamin'izany fotoana zany hoe andevo izy fa tsy nanan-tsafidy zany Agara teto fa isan'ny asany, responsabiliteny amin'ny mahandevo vavy anazy na de manana ny toerany aza ilay tsy maintsy miaraka amin'ny lehilahy be efa antitra 40 taona satria izay no nolazainy tompony taminy. Zany hoe tsy hany mihitsy zany no zavatra tsy mety eto fa raha izaho kosa ny tamin'ny toerany Agara sady tsy nanontaniana izy hoe mety aminao ve niaraka amin'ny Abrahama sa tsy mety aminao tsy hazavain'ny baiboly raha teo moa zany zay no zavatra mitranga ao amin'ny Genesis 2:12 zany araka ny fitantaran'ny baiboly de hoe rehefa nanomboka bevoka zany Agara de nanomboka ny sekoseko amin'izay ny anao. Nanomboka nataony tsinotsinona amin'izay ilay tompony. I Sara zany io, eo no manomboka ny fahadisoany Agara. Fa azo inoana maromarina fa zany vehivavy azonao antoka patoriana amin'ny vadinao mba hanananao zanaka zany olona atokisana. Azo eritreretina zany anaovana conclusion hoe nifampatoky tsara, tsara resaka tsara ary nifandray tsara i Agara sy Sara talohany nahabevoka ny Agara. Fa rehefa bevoka amin'izay ary Agara azo inoana moa zany fa mety misy hormone ny-jouer rôle koa tao, nanomboka sorisorena, nanomboka tsy tia intsony Sara, vehivavy mahay micomprendre an'izany, vehivavy efa avy bevoka, fa rehefa vehivavy tompoko ny bevoka de zavatra kely bilitika ataony hormone lasa ngeza be. De azo eritreretina zany fa tao anatin'izay konteksta zay ny zavatra nitranga teto fa ny lehilahy zay mpanoratra ny baiboly moa tsy mahazo an'izany fa isika vehivavy afaka micomprendre an'izay no mihaino no afaka manao an'izay interprétation zay eto. Zany hoe
Rehefa nikorotana zany ny hormona fa bevoka Iagara de nanomboka marikoriko anazy ohatrany hoe hozy fitenintsika malagasy zay hoe manavalona ny Sara tena tsy tiany mihitsiny zany misy moa zany hono hoe lasa manavalona tsy tiany mihitsy ny vadiny rehefa bevoka tsy tia maheno fofom-bary miakatra be dia be ny zavatra tsy tiany vehivavy rehefa bevoka za moa de tena isany tany Majunga za bevoka de io fofony brosetiny bôry io no tena tsy zakako mihitsy de mandoa foana hatramin'ny 3 volana tamin'izany de zavatra ohatraohatran'izay zany no niseho teto tamin'ity fotoana ty a de tsy zakany Sara zany ny nahita an'izay zavatra niseho zay de nomeny tsiny Abrahama eo amin'ny Genesis toko fahaenina ambin'ny folo a ny andininy fahadimy o Sara tamin'ny Abrahama anody anao aneny manjo ahy izao no nanome ny mpanompo vadiko andefimandrinao kanefa no nitany fa manana anaka izy de nataony tony tsinotsinonao ny tompo ane hitsara ahy sy anao na de sorena tamin'izany Sara tsy Agara no ny adivany na nomeny tsiny fa i Abrahama no nomeny tsiny araka ny fitantaran'ny soratra masina anazy de teo am'izay moa i Abrahama niala zigla izy hoe de fa mpanompo vavinao izy ianovanao anazy ihany de araka ny voalazan'ny soratra masina zany de nanaovany Sara toetra tsy mendrika toetra tsy zaka tsony i Agara sady bevoka de lasa izy nandeha nandositra nisitaka ny tokantranony Iagara. Iagara zany eto de tena ao anatin'ilay tokantrano mihitsy ny fa tokantrano polygame zany ny tokantranon'ny Abrahama eto de lasa Iagara nisitaka feno ny fony nikorotana ny hormoniny nikorotana ny sainy lasa Iagara ny andeha eto lay zavatra tiako ahitsy iza de niainan'izany betsaka antsika vehivavy kristianina no mieritreritra fa rehefa miala misitaka ny tokantrano de fahotana mahafaty tsy azo atao fa araka ny soratra masina izay anjarantsika eto tompoko ary matoa mbola lalàna zo navela hisitrahantsika vehivavy mandraka ankehitriny no mahazo misitaka de zavatra azo atao ary tsy nialan'Andriamanitra i Agara na de nisitaka ny tokantranony aza. Jereo tsara fa rehefa tonga eo amin'ny andininy fahafito amin'ny Genesis toko fahaenina ambin'ny folo ny anjelin'ny tompo nahita azy lasa zany Agara ny plaony Agara raha araka nyity soratra masina ty efa tany anelanelan'ny Kadesy sy Bareda izy araka ny andininy fahatelo ambin'ny folo zany hoe eo anelanelan'ny tany Kanana sy any Ezipta io zany hoe manana eritreritra angamba Agara hoe andeha hody any amin'ny taniko za fa tsy mety amiko tsony lay fanararaotana ataony tompoko ahy aty de lasa izy nandeha de hitan'Andriamanitra tompo i Agara tsy hoe nandao ny tokantrano ny Agara de nanota de very any amin'ny afo be fa hitan'Andriamanitra ny fahorian'ny Agara ary naniraka ny anjely ny Andriamanitra hiresaka amin'ny Agara voalohany lazaina eto zany de zao hoe miresaka amintsika vehivavy Andriamanitra tompoko tsy niodina nandalo tany amin'ny Abrahama lay anjely na de andevo aza i Agara na de tsy fireneny Abrahama aza i Agara fa Ezipsianina de miresaka amin'ny olona amin'ny firenena rehetra Andriamanitra maniraka ny anjeliny hiresaka amin'ny olona rehetra Andriamanitra na hafa firenena na lehilahy na vehivavy misitaka ny tokantranony aza ary ny anjelin'ny tompo nahita azy teo anilan'ny loharano iray tany an-tany efitra teo anelanelan'ilay loharano amin'ny lalana makany sora ary hoy ilay anjely tamin'ny Agara ry Agara mpanompony Sara avy taiza ianao ary andeha ho aiza ny anarantsika tamin'ny heriny ny anarantsika trany amin'ny tantarany Adama sy Eva fa rehefa nanota i Adama sy Eva de nanontany aloha Andriamanitra mananton'Andriamanitra tompoko
Andriamanitra tsy tonga miaraka amin'ny kobay zany rehefa manota anao hoe kapoka anao ry Adama sy Eva, fa manantona Andriamanitra mitaonanao hibebaka. Ny taonany Adama sy Eva hibebaka Andriamanitra, aiza moa nareo? Nihinananareo ve ny hazo voarara? Rehefa avy namono any Abela i Kaina, tonga Andriamanitra tsy nitondra kapoka zany Andriamanitra fa nanontany any Kaina, ôry Kaina, aiza i Abela zandrinao ô? Manantona Andriamanitra mitaona ny olona hibebaka. Tsy hoe tsy hain'Andriamanitra hoe aiza i Adama sy Eva. Tsy hoe tsy hain'Andriamanitra hoe novonoiny Kaina i Abela. Tsy hoe tsy hain'Andriamanitra hoe avy aiza i Agara ka handeha ho aiza. Fa Andriamanitra rehefa manontany dia mampieritreritra antsika hibebaka. Manome chance antsika hibebaka Andriamanitra. Izay no isitomako ny fampianarana antsika androany hoe io espasy ananantsika vehivavy io, rehefa mikorotan-tsaina antsika, mikorotana hormone, tsy hitantsika tsony izay azo todiana ao anatin'ny fikorotanan'ny tokantranontsika, dia zava-dehibe ny misitaka miaino ny fanontanian'Andriamanitra aminao. Hoe avy aiza moa ianao ary handeha aiza raha vehivavy? Dia izao no navalin'ny Agara tamin'Andriamanitra. Mandositra ny Sara tompo-vavy koa. Andositra. Ity ilay fampiasana tsy izy an'ilay misitaka. Ny fisitahana ny tokantrano araky ny lalàna dia sehatra omena ny vehivavy hakany aina kely aloha. Droitsika vehivavy io rehefa mikorotana ny saintsika, mikorotana ny hormonentsika, tsy hitantsika tsony izay raisina, mahazo misitaka kely antsika. Tsy misitaka mandeha any amin'ny lehilahy hafa. Tsy misitaka mandeha any amin'ny sipanao izay manakorotana ny tokantranonao. Tsy misitaka mandeha amin'ny namanao izay mety hanolo-tsain-dratsy anao. Fa araky ny lalàna velona dia mahazo misitaka mody amin'ny ray aman-dreniny na amin'ny anadahiny na amin'ny ray tam-po aminy ny vehivavy. I Agara eto dia manana programa andeha hody any amin'ny taniny any Ezipta izy. Tsy navelan'Andriamanitra irery izy rehefa nisitaka. Ary tsy nihaino feon'ny devoly izy rehefa nisitaka. Fa fantany hoe tsy zakany intsony ilay fampahoriana nataony Sara anazy dia lasa izy nandeha dia nanantona anazy Abrahama nanontany. Ary tsy nanontany fotsiny ilay anjelin'Andriamanitra fa hoy izy rehefa nanazava ilay i Agara hoe nandositra ny Sara tompoko aho, dia hoy izy ilay anjely taminy hoe miverena any amin'ny tompo-vavinao ka miareta izay ataony aminao. Ity koa matetika dia tena ampiasaintsika vehivavy hiaretana ny zavatra tsy zaka rehetra, tsy nohony amin'ny tenin'Andriamanitra tsony. Lesona anankiroa lehibe zany ny ianarantsika avy amin'ity tenin'Andriamanitra izay nomeny antsika ity. Misy fotoana Andriamanitra rehefa misitaka antsika miaino ny teniny dia miteny aminao Andriamanitra hoe miverena, andana miverina any miaritra ny fampahoriana ataon'ny tomponao. Mazava tsara eto fa tsy Abrahama nandeha nijangajanga no nampandositra ny Agara. Efa mazava mihitsy ny resaka fa tsy sitrapon'Andriamanitra ny fijangajangana ka ho leferinao vehivavy raha tsy mety miova ilay vadinao. Fa ilay aniran'Andriamanitra ny Agara miverina eto dia satria misy fizahozahoana, fanamboni-tena tao anatiny hoe zany efa mitovy aminao zao efa mitondra ny zanaka ny vadinao zao dia io fanamboni-tena. Io no ahitsy ny anjelin'Andriamanitra hoe miverina any amin'ny mampanompo anao manompo any an-tokantranonao. Raha antony hisitahantsika vehivavy ny tokantrano zany, ka hoe
Tsy vitako tsony mikarakara an'ireto zanako marobe sy ny vadiko reto, tsy vitako tsony ny adidy eto an-tokantranoko ato fa aleoko za mandeha avery ny tenin'Andriamanitra tsika mody manompo amin'ny fitiavana any an-tokantranontsika. Tsy hoe novonovonoiny Abrahama tany hiagara de nandositra de tereny tenin'Andriamanitra hoe ndananao mody areto any ny daroka mahazo anao isan'andro. Tsy tompoko. Tsy hoe novonovonoiny Sara tany hiagara de hoe andananao mody miverina ho darodarofany Sara. Tsy tompoko. Fa andehana ianao miverina amin'ny asa izay niantsoan'Andriamanitra anao any an-tokantranonao. Izay no feon'Andriamanitra mamerina ny vehivavy misitaka. Fa ny lalàna rehefa mandeha misitaka ny vehivavy de mampieritreritra n'ilay lehilahy io hoe mbola mety aminao ve ny iverenako de alain'ilay lehilahy lay vehivavy avy amin'ny toerana izay isy tany zay vao miverina mody. Zany hoe tsy kilalao ny misitaka tompo. Tsy fanaovana menace io, za mahafantatra lehilahy tena fady ranovana mihitsy fa ny vadiny hono isaky ny miady reo de mangorona entana de mandeha. Ohatran'ny hoe menace indray zany ny ampiasana an'ilay zo misitaka. Tsy izay ny fampiasana anazy, indrindra ho antsika kristianina na de manan-jo hisitaka aza isika vehivavy. Ny fampiasana anazy de avertissement ho an'ilay lehilahy sady hakanao recul kely andinika hoe inona ny fanontanian'Andriamanitra amiko? Avy aiza moa za ka ho aiza? Inona lay tena zavatra tsy zakako tsony ato? Tsy hoe misy fifandirana nareo mivady de iny ianao fa handositra hisitaka, natao hifampiresaka ny lehilahy sy ny vehivavy ao an-tokantrano. Zay moa ny tenenako hoe kasarotra ary tena niainako ty lesona ianarantsika androany ty fa ny ahy indray de ny fanohitra am'izay. Ny lehilahy indray ny anay no mpandositra tokantrano. De tena nataoko tompoko, eny tompoko, za zay mampianatra zao de tena midodododo mitady ny vadiko mandeha miala ny tranonay, tsy indray mandeha, tsy indroa, tsy intelo. Rehefa lasa izy mandeha na mandeha amin'ny vehivavy hafa izy na mandeha any amin'ny reniny izy na mandeha any amin'ny namany izy de tena za vehivavy lay mampianatra antsika vehivavy hanaja ny tenantsika sy ny maha endrik'Andriamanitra antsika zao. Rehefa tao anatin'ny tokantrano koa za de tena nanambitamby ny vadiko miverina. Micomprendre raha miteny an'izany fa tsy hoe miteniteny foana na tsy amin'ny toeranareo ka hiteny hoe azo atao ny misitaka. Fa rehefa isika vehivavy no tia ary indrindrandrindra rehefa ampiny pression-ny fiarahamonina hoe mahamenatra zany vehivavy ny laozan'ny vadiny zany de tena manao zay azontsika atao mihitsiny tokoa isika ary indraindray isika de miaritra mihoatra ny tseran'ny aina rehefa entin'ny fo sy ny fitiavana. Fa izao ny fampiasana tsara ny fisitahana, ampiasao hiainona ny tenin'Andriamanitra. Raha ampiasanao hiainonao ny tenin'Andriamanitra ny fisitahanao de ahazo hery ianao. Fa raha ampiasainao noho ny fitiavan-tenanao, noho ny henatra ny hafa, noho ny fahatahorana vavan'olona, noho ny fahatahorana ahonga ny fiangonana de tsy mahavoavaha olana mihitsy. Araka ny teniko teo any ny ala, avy ny didy anatin'ny tena mila vady za no lozana de mbola za no nitady ny vadiko indray mandeha ny eritreritra hoe ozy Andriamanitra hoe anao no tsy maintsy misovia an'io tokantranonareo io.
Miseho foana ny mitovy amin'izany. Lehilahy indray ho a no miala mitona entana miala anatin'ny trano, de mbola za vehivavy ny ainako no mbola miantoka koa ny frais ny tanterana ny entana niala tao sy miverina ao anatin'ny trano ao rehefa tia. Za mijoro vavolombelona aminareo zao, rehefa niteraka anatin'ny mifana no mbola lozana. Ny disadisa moa tsy maintsy misy, ny hevitra tsy mitovy tsy maintsy misy. Santionana zany resahako zany itenenako amintsika vehivavy hoe rehefa tsika vehivavy io no tia, rehefa tsika vehivavy io no tsy manana fotoana mba ahafahana misitaka kely mihitsy mandinika hoe inona moa zao zavatra misy zao, tsy manana fotoana mihitsy hiainona hoe inona moa no tian'Andriamanitra ataoko manoloana an'izao zava-misy zao, fa manaraka ny fo fotsiny, menatra ny fiarahamonina fotsiny, de tena manaonao foana isika ary mamono tena. Ao anatina tokantrano a, efa tsy fiaraha-midinika, efa tsy fanambadiana, efa tsy fitiavana fa fampahoriana fotsiny. Tsy vitan'ny herintsika vehivavy enti-po, enti-ny hormone, enti-ny fitiavana, ny miala amin'ny fanararaotana sy famonoana tahaka an'izany, raha tsy miaino ny feon'ny anjelin'Andriamanitra tonga mamangy a, tahaka ny namanginy any Agara eto. Tsy hoe mora amiko ny teny satria tafiala tao za, fa tena tsy vitan'ny hery amin'ny maha olombelona izany miala anatin'ny tokantrano efa fanitsakitsahana, tsy misy fanajana, tsy misy fampiresahana, fa korotan-dava izany. Rehefa ao anatin'ny korotan-dava, miaritra ny tsy zaka isika vehivavy, ilaina tompoko ny misitaka, mihaino ny tenin'Andriamanitra. Amafisoko tsara, ilaina ny misitaka mihaino ny tenin'Andriamanitra. Matetika tsika vehivavy malagasy a, menatra satria voatora-bato rehefa hoe misara-bady, de tena miaritra noho ny henatry ny olona. Tsy maro koa no miaritra satria mieritreritra hoe raha vao miala tato za, ataoko ahoana ny hamelonako an'ity zanako ty? Menatra tsy hitako izay ataoko, za tsy afaka hiasa, tsy afaka ninona, zay no tonga ao an-tsaitsika, mieritreritra hoe de tsy misy azontsika atao mihitsy. Tsy eo Andriamanitra hanampy atsika rehefa misavoritaka toy izany a, ny saina sy ny hormone antsika vehivavy. Fa ny tenin'Andriamanitra, ny tantarany Agara, izay anarantsika androany de mampatsiahy hoe mahita Andriamanitra, mihaino Andriamanitra, ary tsy mandao Andriamanitra, fa ienoy ny teniny. Ny tenin'Andriamanitra tompoko, de tsy ilay tenin'ny fiangonana hoe tsy mahazo misaraka na inona zavatra mitranga. Andriamanitra tsy manao didy jadona tahaka ny ataon'ny mpitondra fiangonana sasany, fa Andriamanitra de tia atsika vehivavy tahaka ny fitiavany ny lehilahy koa Andriamanitra. Tsy sitrak'Andriamanitra zany ny hampahory atsika vehivavy ao anaty tokantrano. I Agara andevon'ny Sara tsy nampahoriany Sara zany raha tsy nanomboka nanimbazimba anazy rehefa bevoka. Izay no nanirahany anjelin'Andriamanitra anazy hiverina hanetri-tena any amin'ny tompony. Ary tsy vitany asaina miverina fotsiny, fa tena nomeny anjely teny fampanantenana mihitsy hoe hataoko marobe ny taranakao. Ary mbola manome toko koa ilay anjelin'ny tompo hoe efa niaino ny fahorianao ny tompo. Hiteraka zazalahy ianao ary ny anarany de ataonao hoe Ismaela.
Araka nyity Genesis toko faha 6 ty de mbola tsy eto zany. Ilay Sara sy Ismaela ilay nandeha niala tanteraka fa mbola fisitahany Agara eto no resahana de niverina soamantsara i Agara, nihaino ny tenin'ny ny anjelin'ny tompo izy a, de niteraka soamantsara, niteraka zazalahy. Tsy niandry any Abrahama niverina naka anazy izy a, fa niverina soamantsara, nihaino ny tenin'Andriamanitra araka ny afatra nianarantsika tamin'ny heriny indraindray tsy azonao ny tia ny tenin'Andriamanitra lazaina. Ndraindray Andriamanitra miteny aminao hoe efa tsy izy intsony io fa ravana tahaka ny Sodoma sy Gomora. Eny tompoko, niainako zany. Inoko fa navelan'Andriamanitra niala ny tokantranoko tsy fahotana tompoko. Ny miala, ny famonoana, ny fahoriana, ny fampijaliana, tsy fifanajana ao anaty tokantrano kristianina. Fa tsy natao ho lalàna koa nefa ny hoe mahazo miala daholo fa enoy ny afatry ny tenin'Andriamanitra aminao. Ny tenin'Andriamanitra de mamelona fa tsy mamono. Ny teôlôjia ny azo fijaliana izay tiantsika vehivavy de ilay hoe mitondra ny azo fijaliana rehefa manaraka an' Jesosy. Eny tompoko hitondrana azo fijaliana no manaraka an' Jesosy, fa tsy ny fiaretana famonoana sy fifanajana ao anaty tokantrano. Tsy fanarahana an' Jesosy zany, fa fitiavan-tena. Ary io tenanao tsy anao io, ka avelanao ho vonovonoin'olona ao. Io fonao tsy ny anao io ka avelanao ho tsatotsatoana an'izao alahelo sy atezerana isan'andro zao, fa nataon'Andriamanitra ho responsable an'io vatanao io ianao, nataon'Andriamanitra ho responsable an'io hormonanao mikorotana io ianao, nataon'Andriamanitra ho responsable an'io fonao mora maratra io anao. Firifiritsika vehivavy no marary fo. Vokatra ny tokantrano efa hita fa tsy amin'ny lohany intsony, tsy mba maka fotoana na isitana ivavahana ara, fa de miforotra miaritra ny tsy zaka ao foana. Tsy sitrapon'Andriamanitra zany tompoko. Fa tsy hoe tsy eken'ny fiangonana ny fisaraha-panambadiana, de ny fiangonana tsy mamaha ny fototr'olana, fa manery anareo fotsiny hiara-monina ifamono ao anatin'ny tokantrano ao. Avy aiza ianao? Ka andeha aiza hozy ny anjelin'Andriamanitra? Avy tamin'ny fialana ny asa fanompoana izay nametrananao ao an-tokantrano ve? Irany anjely miverina ianao. Fa raha famonoana ataon'ny fahavalo izay efa nentin'i Jesosy Kristy teny amin'ny hazo fijaliana kosa, tsy natao antsika zanak'Andriamanitra intsony zany tompoko. Matoa Jesosy izy Andriamanitra no nandeha nanaiky nokapoana teny amin'ny hazo fijaliana de tsy tia nokapokapoana intsony isika zanany. Tsy tia novonovonoina sy ho ratraratraina intsony isika zanany. Efa firy zay ny vehivavy maty ny daroka, maty ny areti-po noho ny tsy fifanajana, fiaretana ny tsy rariny intsony ao an-tokantrano, de mbola isika fiangonana ihany no manery hoe mijanona ao, fa ao no naneren'Andriamanitra anao, hamonoan'Andriamanitra anao. Tsy mamono ny vehivavy Andriamanitra tompoko, fa mandray sandraikitra ianao. Raha mahita mpanompon'Andriamanitra indrindra vehivavy ampahoriany vadiny ao an-tokantrano, fa ny zavatra hitako sy ny ainako de betsaka ny ray aman-drenina fiangonana tsy say mananatra ny mpanitsakitsaka ao anaty tokantrano, fa mandeha misaina fotsiny an'ilay efa victime, efa miaritra ny tsy zaka. Iny foana koa moa matetika no
tonga mitaraina any amin'ny mpitondra fiangonana de sarotra amin'ny pastora ohatra na mpitondra fiangonana ny anatona an'ilay anankiray tsy mety manatona ny fiangonana mihitsiny nefa fahadisoantsika kosa ny mampirisika ny olona hanaiky hijanona ho vonoina ao anatin'ny fiangonana. Nataon'Andriamanitra hiay ny ondry isika rehefa misy amboadia tonga avy any mamiravira ny ondry asain'i Jesosy arovanao de nasaina hokapohonao reny amboadia mitady amiravira ny ondry reny fa tsy tambitambezina foana dia asaina miverina any ambalany amboadia ny vehivavy ondrin'Andriamanitra mijaly sy ory ampahoriana ao anaty tokantrano lazaina hoe tokantrano kristianina. Miaino Andriamanitra ary mahita Andriamanitra, fantako fa sarotra izany miteny hoe efa tsy sitrapon'Andriamanitra intsony io, fa za de mijoro vavolombelona tompoko, fa isaorako an'Andriamanitra fa mpanompon'Andriamanitra maro no nanampy ahy ny teny hoe mana-tsafidy ianao miala rehefa tsy zaka. Enoy ny feon'ny tenin'Andriamanitra miteny aminao fa tsy nataon'Andriamanitra ho vonoina sy ho viraviraina amin'ny mampanompo ny tokantrano ao anatina tokantrano mampahory ara-tsaina amin'ny fo amin'ny vatana ny vehivavy kristianina malagasy tompoko. Iza no ataonao zava-dehibe kokoa? Andriamanitra miteny aminao ve hoe henoy ny teniko sa ny vavan'olona sy ny henatr'olona hoe misara-bady satria tsy zaka intsony ny famonoana mahazo ao an-tokantrano? Mora ny miteny ary tsy vita indray mandeha zany, ny ainako aho zany matoa samy teny hoe vitantsika vehivavy zany miaraka amin'ny hery izay omen'Andriamanitra atsika amin'ilay fanahy mahery izay omeny atsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Isan'ny tenin'Andriamanitra tiako indrindra io. De tamin'ny mbola tsy nahalala de nieritreritra hoe ilay fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de tena famonoana, fahoriana, fijaliana ao anaty tokantrano. Tsia tompoko. Izany fanjakan'Andriamanitra izany tsy hoe teolojian'ny voninahitra hoe de tsisy olana intsony mihitsy, fa izany fanjakan'Andriamanitra izany tompoko anjakany fitiavana, anjakany fifamelana, fa tsy anjakany famonoana, anjakany fanaovana tsinotsinona indrindra ny vehivavy. Andriamanitra no manampy atsika amin'ny alalan'izao tantara izao efa manome alalana antsika vehivavy ny tenin'Andriamanitra hoe henoy ny tenin'Andriamanitra rehefa manana fotoana ianao, misy fotoana anao mandalo korontan-tsaina, efa tsy hitanao intsony izay raisina sy jerena, ny tenin'Andriamanitra tompoko tsy manery anao hiaritra famonoana ao anaty tokantrano. Fa ny tenin'Andriamanitra de milaza aminao hoe tsy mandao anao Andriamanitra, henoy ny teniny fa tsy ny fiangonana no Andriamanitra. Tsy izay tenin'ny mpitondra fiangonana no didin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra de manafaka antsika vehivavy tsy hiara-ny tokantrano, hanjakany fijangajangana, hanjakany famonoana. Fa tsy hoe rehefa miala ao amin'ny tokantrano ny vehivavy de arian'Andriamanitra, fa na de mpanompo andevo tahaka ny Agara mandositra ny tsy zakany ao anaty tokantranony aza
dia antonon'Andriamanitra, vangian'Andriamanitra, apatsy aivon'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra ianao tsy natao vonoina ianao tsy natao ampahoriana ianao tsy natao ampijaliana ianao noho ny fijangajangana sy ny daroka mahazo ao anaty tokantrano. Raha resaka tsy fahampiana ao anaty tokantrano, iarahana mizaka izany. Ny fahoriana sy ny fahantrana manerana ny Madagasikara dia efa azo fijaliana manokana mahazo ny tokantrano maro. Tsy izay no resahako eto. Fa ny daroka, ny famparariana fo amin'ny alalan'ny fijangajangana dia tsy sitrak'Andriamanitra tompoko. Mandraisandraikitra antsika vehivavy sahia isika mijoro ny mahazanak'Andriamanitra nataon'Andriamanitra hiaro ny tena, ny fo, ny saina, indrindra fa ny fiainam-panahintsika vehivavy io. Fa rehefa isika vehivavy no mikorotan-tsaina sy mikorotana hormona na io fiainam-panahintsika io aza tsy mandeha, fa lasa heverintsika ho mba fanariana saina fotsiny ny makany am-piangonana, nefa ny fiangonana kristianina maro any Madagasikara dia mbola mampirisika antsika vehivavy hiaritra ny tsy zaka fotsiny, fa tsy mba mampianatra ny akamaroan'ny lehilahy izay mpampahory vehivavy ao anaty tokantrano. Fanitsiana an'izay fampianarana mamono vehivavy izay ny tantaran'i Agara, izay nampanantenana sy anamaria ny tenin'Andriamanitra tsara eto fa tsy arian'Andriamanitra ianao tompoko raha misitaka ny tokantrano, fa mandehana misitaka enoy ny afatry ny tenin'Andriamanitra dia enoy izay lazainy. Fa rehefa miaraka amin'ny fanahy masina isika zanak'Andriamanitra dia tsy natao vonoina na ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy ao anaty tokantrano anjakany fampahoriana. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay ifa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.